teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Tonga eo amin'ny herinandro faharoa sahady isika izao amin'ity lesona vaovao ity dia ny lesony telo volana fahatelo ny taona 2024 izany, izay miompana amin'ny epistily ny apôstôly Paoly ho an'ny Korintiana, epistily voalohany sy faharoa. Ny lesony ity herinandro ity dia mitondra ny lohateny hoe ny hafatry ny hazo fijaliana, na araka ny dikateny ao amin'ny Baiboly ny teny amin'ny hazo fijaliana. Faly miarahaba ny mpiara-mianatra rehetra indray, nomen'Andriamanitra famindrampo sy fahasoavana indray isika ka tonga eto amin'ny ity lesona ity indray. Tsy kisendrasendra no nahatongavantsika teto, fa ny fitiavan'Andriamanitra antsika no nahatanteraka an'izany. Ny havanareo Benoit Rakotovao indray ity miaraka aminareo ity androany, mitondra ny famelabelarana na ny ataontsika hoe famitinana. Manomana sahady atsika mpanaraka ny famelabelarana aho, fa mety tsy hanaraka ny filaharan'ny lesona araka ny fanaoko mahazatra aho androany, fa iezaka hatrany kosa aho isitona ny hevi-dehibe hita ao amin'ny lesona naroso atsika, ka handahatra ireo hevi-dehibe ireo araka izay heveriko fa mapety azy. Dia mirary antsika ahita fahafinaretana sy hanohery sy fahalalana eo ampanarahana ny famelabelarana. Iara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, tsy mitsahatra ny misaotra anao izahay noho ny fitiavanao lehibe, ka mbola velonaina izahay nahatratra izao vaninandro izao. Raha nohy ny fianarana n'izao lesona vao natomboka izao izahay, mangataka ny fanahinao masina izahay hitady-dalana anay amin'izany fianarana izany. Tsy manao pilivava fotsiny noho ny fahazarana izahay tompo, raha manao izany fangatana izany aminao, fa ilainay tokoa ny fitariana avy any ambony, satria fantatray fa miasa mafy ny fanahy ny devoliny, ny fanahy ny ratsy hisakatsakana na hanamaizina ny lalanay, mba tsy hahatakaranay ny hafatra sarobidy tianao hampitaina aminay. Sasao madio izahay ho afakeloka, fa ny helokay tokoa tompo no hevitra mampisaraka anay aminao. Tononinay izany vavaka rehetra izany amin'ny anaran'ilay tianay, dia Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Efa noazavainy rahalahintsika Dokotera Jean-Jacques Andriaparany teto ny lesona voalohany, izay namariparitra manokana ny amin'ny fiaim-piainan'ny apôstôly Paoly
ny niantsoan'Andriamanitra azy sy ny diany sy ny nataony tany Korinto, ary nataony ny rahalahintsika tamin'ny fomba mazava sy feno izany, tsisy madilana ho tetenana, fa nazava tsara izany fanazavana izany. Amiko manokana dia anisan'ny lesona mamparisika ahy ity lesona ity, satria voarakitra amina sehatra ara-jeografia sy ara-tantara mazava tsara, ka tahaka ny hitan'ny masoko ny zavadrehetra, satria azoko arahana ao an-tsaina ny toerana, ny lalana izay narahiny ny apôstôly tamin'izany diany tany Korinto izany. I Korinto dia tanàna tranainy any Grèce, niorina tamin'ny andro fahagola. Zay ny tantara fa tany hoany amin'ny taona 700 talohan'ny Kristy tany no niorenany, avy ravan'ny ady sy ny horohorotany nandritra ny androny, ary mbola velona sy miroborobo mandrak'androany. Tsy tahaka any Babilôna na i Ninive, izay samy tanàna fahagola ihany koa nanana ny lazany, nefa efa tsy hita popoka intsony ankehitriny. Tamin'ny dia misionera faharoa, dia misioneran'ny apôstôly Paoly zany, no nahatongavan'ny apôstôly Paoly tany Korinto, ary azo arahana amin'ny sarin-tany mazava tsara ny lalany narahany, ny lalana nodiaviny. Tsy ahivoko vetivety eto raha tsy ahadiso ny tapaky izany lalana nombany izany, indrindra ny lalana nombany nanakaiky ny tanànany Korinto, fa voasoritsorotra tsara, mazava tsara ao amin'ny Baiboly izany lalana nombany izany. Rehefa tonga tao 3, seranatsambo io, seranatsambo aty Asie Mineura na Turquie amin'izao fotoana izao. Rehefa tonga tao 3 zany izy, dia niondrana antsambo ho an'ny Grèce, ka niala tao Neapolis, tanàna Grika io. Avy hatrany izy sy ny mpiaradia taminy, dia nandroso tao Filipi, ary tao izy no nanohy ny asa mampitory ny filazantsara azy, fitoriana ny filazantsara izay efa natombony vantany nanomboka ny diany izy. Voaingana isika no nianatra ny bokin'ny Filipiana, ka tadiditsika tsara io tanàna io. Noho ny fanenjehany any poka sy ny tovakana no ny aingany avy tao Filipi, ny aingan'ny apôstôly Paoly zany sy ireo mpiaradia taminy, ka nirosoany tany Tesalonika, dia avy teo tany Beria, ary farany vaky nandositra tany Atena. Tsy nipetrapotsiny izy tamin'ireny tanàna nandosirany ireny, fa nanao ny asa fitoriana nanirahan'ny tompo azy hatrany. Tany Atena dia tamin'ny teny fohifohy nataony tao amin'ny aéropage. Ny aéropage moa dia angambany ampitovitoviko azy amintsika aty dia karazana tranom-pokon'olona. Dia voafintiny Paoly indraimbava ny filazantsara izay zava-baovao teo amin'ny fahendrena ny noan'ny Grika tao Atena. Fehezany teny vitsivitsy fotsiny no nampiasainy, dia voalazany indraimbava tamin'izany ny votoatin'ny filazantsara, voalazany amin'ny
ny amin'ilay Andriamanitra tokana mpamorona ny olombelona sy izao rehetra ary izao. Voalazany ny amin'ny mahairay ra ny zanak'olombelona rehetra. Voalazany ny amin'ny fibebahana sy ny fitsaran'Andriamanitra any amin'ny andro farany. Voalazany ny amin'ny Kristy ilay lehilahy notendreny hamonjy ny olona sy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Ary arak'izany dia voalazany koa zany ny momba ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy nisy zavatra ny fanatsana tamin'ny fahendrena novoizin'ny Grika ireo zavatra notorian'ny Paoly ireo. Misy boky vakiko amin'izao fotoana izao izay mitondra ny lohateny hoe Bulfinch's Mythology, momba ny mythologie grecque izany. Arivo ny Andriamanitra Grika hita ao, ary tsy rairay zany ny olombelona fa ny sasany terak'olombelona samy olombelona, ny sasany zanak'Andriamanitra amin'ny olombelona. Izany fitsanganana amin'ny maty izany moa dia tsy hita tao amin'ny finoandry zareo. Ny tsy fahafatesana no misy, satria ireo Andriamanitra ireo dia tsy iharan'ny fahafatesana. Fa ny fitsanganana amin'ny maty kosa dia tsy misy. Taorian'ny kabarin'ny apôstôly Paoly tao amin'io aeropage io, ny kifikifidohany maro. Ny sasany moa nilaza fa mbola ihaino azy ihany amin'ny manaraka. Vitsy de vitsy ny vokatra azo. Ka nanomboka teo dia nitodidohana kany Korinto tamin'izay ny apôstôly Paoly. Efa voasorotsotry ny rahalahintsika Dr Jean-Jacques teo ny mombamomba ny tanànany Korinto, ka tsy hidirantsika intsony. Nampiasaiko tery ambony ny andianteny hoe fahendren'ny Grika, satria ny avaram-pianarana Grika dia nikatsaka fatratra ny atao hoe fahendrena, izay nataony ho filamatry ny fiainana. Ny teny hoe filozofia dia teny Grika, fantatsika rehetra angamba zany, nefa dia azavaiko ihany. Filozofia dia teny Grika avy amin'ny fitambaran'ny teny roa hoe philos, ny dikany dia hoe fitiavana, na raha matoateny izy dia mitia, makatia, mandala, ary ny teny hoe sophia, fahendrena no dikany. Ny teny hoe filozofia zany dia fitiava-pahendrena, fandalam-pahendrena no dikany. Ary tamin'ny andro nitenenan'ny apôstôly Paoly tao Atène dia nisy nanatrika teo sy niaino ny sasany tamin'ireo mpandala ny fahendrena Grika nilazaitsika io, dia ny philosophe épicurien sy ny philosophe stoïcien, izay vakitsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:1-9. Samy manana ny foto-kevitra filozofika nijoroany avy ireo filozofa roa tota ireo, foto-kevitra samy hafa eo amin'ny fikatsahana ny fahasambarana amin'ity fiainana ity amin'ny alalany izany fahendrena izany. Izay rehetra tsy araky ny fahendrena izany, araky izay andraisany an'izany fahendrena izany, dia antsoiny hoe
fahadalana. Eo amin'ny sehatra ara-sosialy sy ara-pahalalana zany teo amin'ny Grika tam'izany andro izany, dia ireo lohahevitra roa ireo, ny épicurisme sy ny stoïcisme, no mibantoerana ao an-tsain'ny olona ka mamonto ny fisainany. Ireo no courant filosofika anankiroa lehibe indrindra, na teo koa aza courant kelikely kokoa toy ny cynicisme amin'ny teny frantsay, na scepticisme na scepticisme amin'ny teny frantsay, ary taty aoriandrina dia teo koa ny ataon'zareo hoe néoplatonisme. Fikatsaha-pahendrena daholo no antony fisian'ireo courant filosofika ireo. Fahendrena ve? Katsaha ho mandrakariva fa antoky ny fahasambaranao eo amin'ny fiainanao eto an-tany. Ny fahadalana ve? Halaviro tahaky ny fasambao fa fosotra manimba ny fiainanao. Ireo zany no foto-kevitra izay mamonto ny fiarahamonina, mamonto ny fiaraha-miaina teo amin'ny Grika tamin'izany andro izany. Ka rehefa nanoratra tamindry zareo Korintiana ny apôstôly Paoly, dia ireo lohahevitra roa ireo izay ihodikodinana sy fantohan'ny fisainana Grika, ny fahendrena zany sy ny fahadalana, mifanohitra zany, zavatra roa mifanohitra, ireo no nosaintsain'ny apôstôly Paoly sy nanaovany tsy lalao teny tamin'ny taratasy zay nisoratany zany. Ka hitatsika fa nahodiny ny resaka ka araka ny filazany azy, izay atsoin'ny Grika hoe fahendrena, hitan'ny apôstôly Paoly zany, hitany fa fahadalana, fa ilay heverindry zareo ho fahadalana mikasika ny hazo fijaliana kosa mazava loatra no tohanany fa fahendrena marina sady herin'Andriamanitra, ary izay tokoa no izy amintsika pino. Hoy izy ao amin'ny Korintiana voalohany, toko voalohany, ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 5:20 hoe, somary lavalava ihany nefa vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana am'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amitsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe, ho foanako ny fahendren'ny hendry, ary ho laviko ny fahalalan'ny mahalala. Aiza ny hendry? Aiza ny mpanora-dalàna? Aiza ny mpiady hevitra avy am'izao tontolo izao? Tsy nampidin'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendreny izao tontolo izao? Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao hahalala an'Andriamanitra, ka dia fahadalan'ny fitorian-teny no sitrak'Andriamanitra hamonjeny izay mino. Fa ny jiosy mila famantarana ary mitady fahendrena, fa izahay kosa mitory an'i Kristy voahombo amin'ny hazo fijaliana, dia fahafitohinana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. Fa amin'izay voantso kosa, na jiosy na jentilisa, dia Kristy
izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia hendry noho ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Zay zany nivaky ny teny. Karazana tsy lalao teny mikasika ny lohahevitra hoe fahendrena sy fahadalana hoy isika teo no ataon'ny apôstôly Paoly eto, ka mampitaha sy mampifanohitra ny fahendren'olombelona sy ny fahendren'Andriamanitra izy, sady toa mihomehy anaty izy eo ampanaovana izany. Araka ny hitany, ny fahendren'olombelona tsy inona fa fahadalana, ary ny fahendren'Andriamanitra kosa lasa fahadalana eo mason'ny olon-kendriny izao tontolo izao, dia ireo épicuriens sy stoïciens sy sceptika nolazaitsika teo zany. Mitsikitsiky anaty sady maneso anaty ny apôstôly Paoly milaza ny hoe fahendrena izay tsy nahatonga an'izao tontolo izao hahalala an'Andriamanitra. Vakio Korintiana 1:1-2. Ary mimehome ao anaty sady maneso anaty izy milaza momba ny fahadalan'ny fitorian-teny izay sitrak'Andriamanitra. Korintiana 1:1-2. Satria amin'ny Paul zany, fahadalana ilay fahendrena tsy nahatonga izao tontolo izao hahalala an'Andriamanitra, ary fahendrena ilay fahadalan'ny fitorian-teny sitrak'Andriamanitra hamonjeny izay mino azafady. Ary io tsikitsiky anaty entiny maneso ny fahendren'olombelona io dia nofaranany hoe fa ny fahadalan'Andriamanitra dia hendry noho ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Korintiana 1:1-5. Tsy Andriamanitra akory no esoin'ny apôstôly Paoly zany, sanatria fa ireo izay milaza ny tenany ho hendry, milaza ny tenany ho manam-pahendrena, nefa adala satria tsy mahafantatra ny fahendren'Andriamanitra. Nisy rahalahy izay niady hevitra tamiko, avy any Kamerona no fiaviany. Hoy aho tamin'izay hoe, taminy zany nandaitra teo amin'ny finoako, hoy aho, ny ara-tsaina. Ny ataoko hoe ara-tsaina eto zao de hoe la raison. Zareo mpanao filozofia dia mahafantatra an'izany la raison, zany hoe le saina entina mandinika ao an-tsaina, ao an-doha. Fa ny ara-tsaina nanampy ahy hoy aho teo amin'ny fiovam-poko, teo amin'ny finoako. Zay zany no nolazaiko. No toherin' ilay rahalahy mafy de mafy aho. Tsy ny ara-tsainao hoy izy no nampiova fo anao. Tsy misy afa-tsy ny asan'ny fanahy masina ihany, hoy izy nanizingizina, no mampiova fo ny olona. Tsy ny fahalalanao ny soratra masina, hoy izy, no nahatonga anao ho nandray ny fahamarinana advantista, fa ny asan'ny fanahy masina irery ihany tao aminao. Maro, hoy izy, ny olona mahalala ny soratra masina, nefa tsy miova fo, satria mitsipaka ny asan'ny fanahy masina ao am-pony izy reny. Ianao, hoy izy, nanaiky ny asan'ny fanahy masina, ka izay no nampiova fo anao. Tahaka izay zany ny ady hevitra nisy teo aminay mirahalahy, ka entiko eto amitsika hiarahantsika mandinika. Amiko moa dia ekeko
fa marina ny teniny. Fa raha ny lalana nodiaviko io no resako, dia azoko ambara kosa fa ny asa tamiko be de be ny ara-tsaina, la raison. Efa fantatrareo satria lazaiko io matetika eto izany fa tsy teraka atao anatin'ny fianakaviana kristiana aho. Fa rehefa lasa nandeha nianatra sekoly zany aho, ka nandao ny fianakaviako nanomboka tamin'ny 12 taonako teo, dia tao amin'ny olona makany am-piangonana foana aho. Efa nipetraka tamin'ny fianakaviana protestanta iray aho, ary nisy namako akaiky iray kilasy tamiko, namana be mihitsy zahay, antsoina hoe Philippe Lacouture, créole avy an'ny La Réunion dadany, fa ny reniny kosa gasy. Io Philippe Lacouture io nitondra ahy tany amin'ny fiangonana katolika, ary tany no tena nironany ny foko. Tamin'ireny fiangonana ireny no lalovako zany, no nahenoako torina ombieny avery ambony pulpitra ny amin'ilay Jesosy Kristy na Jesu Kristy maty tamin'ny hazo fijaliana namonjy atsika olombelona. Izany foana no reko tsy tapaka rehefa makany am-piangonana aho, nefa tsy azoko veroka ny tena dikany. Kristy ve hoy aho ao anakapo namonjy atsika nefa maty teo amin'ny hazo fijaliana, mpamonjy nefa maty, dia reko koa fa nitsangana tamin'ny maty izy. Dia eo aho no mamisavisa hoe izy nitsangana tamin'ny maty ve zany no mampamonjy azy? Ahoana marina moa no fipetraky zany? Zany foana zany ny fanontaniana tao anatiko io nandritry ny fotoana ela. Ny tsy fantatro hatr'izay raha tsy tamin'ny fampianarana adventiste taty aoriana dia ny hoe ny nahafatesan'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia nivesatra ny helotsika ary nisolo ny fahafatesatsika sazy izay tokony hiatra na hahatra tamitsika noho ny fahotantsika. Ka raha mino isika, raha mino azy isika, raha mino izany fisoloana nataony izany isika, ka manatona azy, dia homeny ny fiainana satria naharesy ny fahafatesana izy ka nitsangana tamin'ny maty, ka afaka manome izany fiainana izany ho antsika rehefa manaraka azy, rehefa mino azy isika. Ka izany no dikan'io fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana io. Ka izany no mahatonga ahy hilaza hoe so de tsy voazava tsara tahaka izany ary ny hafatrio hazo fijaliana io. Efa nazava tsara tamiko tahaka izany taty aoriana, nazava tamiko satria io ilay atsoiko hoe ara-tsaina, fahalalana ara-tsaina. Teo izany vao resy lahatra azafady tateraka aho ny amin'ilay hazo fijaliana. Ka hoy aho hoe so de tsy nahazo fanampahazavana toy izany ary no nahatonga ny Grika hilaza hoe fahadalana izany hazo fijaliana izany. Nefa sarotra inona izany fa ny apôstôly Paoly kalazalahy amin'ny fahalalana ny soratra masina ve dia hanadino izany teboka lehibe izany? Izaho rehefa manao asa misionera tsy adiniko mihitsy ny manantitrantitra hoe ho anao, nisolo heloko anao no nahafatesany Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Matahotra mantsy aho sao tsy azon'ny olona tahaka ny nataoko tany aloha ny tena dikan'io hazo fijaliana io. Izaho aloha
lazaiko marina fa tsy nanao tahaka ny Grika hoe fahadalana ny hazo fijaliana, fa nekeko ny fahamarinana izay azoko rehetra, fa rehefa azoko tsara ny tena fipetrany vao ny tombo izay tsy izy ny finoako. Io izany ilay filazantsara ny hazo fijaliana voalaza amin'ny ambaran'ny lohateny lesitsika Alahady 5 Jolay ny taona 2024. Ny leson'ny alatsinainy dia mitondra ny lohateny hoe fahadalana amin'izay ho very. Efa voasavasavantsika teo ihany ty resaka fahadalana sy fahendrena ity. Ho an'izay tsy mahazo ny hafatra ny hazo fijaliana na tsy te ahalala izany hafatra izany, mety ho fahadalana aminy izany hafatra izany. Ho an'ny Grika izay nitady fahendrena tamin'ny alalan'ny fahendren'olombelona, fahadalana taminy ny hazo fijaliana. Tsy andeha lavitra aho fa ny tenako tany aloha no jereko. Tsy mbola nieritreritra ny hazo fijaliana ho fahadalana aho sanatria, fa noho ilay izy tsy fantatro mazava ny dikany, dia tsy hitako ny harihary ny fahendrena nofonosiny, ka tsy afaka hanome tsiny bontolo amin'izao fotsiny aho anireo Grika ireo, raha to sanatria ka tsy mbola voazavany apôstôly Paoly mazava tsara taminy ny amin'io hazo fijaliana io. Asa angamba ny jiosy no azo omena tsiny noho izy ireo nanana ny teny faminaniana teo ampelantanany, ka azo heverina fa matoa tsy azony ny hazo fijaliana, ny hevitry ny hazo fijaliana, ny dika ny hazo fijaliana, dia noho ny tandrevaka nataony noho ny tsy finoany, kanefa mety nila fanampahazavana koa izy ireo. Fantatro fa mety miteraka hady hevitra tsy vita izao zavatra lazaiko izao, tsy maninona izany fa mitondra fanampahalalana ny fifanakaloza-kevitra. Fa ho an'ireo nahafantatra kosa ka nandray izany fahamarinana izany, ho an'ireo ho vonjena izany, herin'Andriamanitra ny hazo fijaliana. Ka izay indrindra no lohateny lesitsika talata 7 Jolay ny taona 2024 manao hoe hery ho an'ny hovonjena. Ny Korintianina 1:1 dia mivaky toy izao hoe fa ny teniny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Ahoana no fahazoanao ny hoe herin'Andriamanitra ny hazo fijaliana? Tsy novoasan'ny apôstôly Paoly ny heviny momban'io. Te hanontany anareo tsirairay aho izao hoe ahoana ny fahazoanao izany hoe herin'Andriamanitra ny hazo fijaliana? Amiko manokana dia izao no azoko ambara, ary mety misy lafiny maromaro azo andraisana azy, andraisana ny heviny zany, azo andraisana ny hoe herin'Andriamanitra ny hazo fijaliana. Heviny voalohany, izao ny fanazavako. Teo amin'ny hazo fijaliana no namafan'Andriamanitra ny fahotantsika
sy nanamarinany ny mpanota mino rehetra. Ahoana mo no ahazoanao manamarina ny tsy marina? Ahoana no ahafahanao manatsoka ny teny ratsy ohatra efa voatony ny vava, na ny zava-dratsy asa ratsy no tanterahan'ny tanana? L'homme ne peut pas défaire ce qui a été fait. Ny fahadisoana efa vita dia tsy hay tsoahina intsony. Raha nanome tehamaina olona aho izao, ohatra zany, efa lasa ny tanana ny tsotra, efa ny tehaka, efa ny fetaka tery amy tarehin'ilay olona ny tehaka, efa voarakitry ny tantara inona taoko iny, voarakitra eo amin'ny habaka sy ny fotoana, dans l'espace et dans le temps, efa hitan'ny lanitra sy ny tany, hatao ahoana ny hamafa izany tehaka izany ho tahaka ny tsy nisy, ho tahaka ny tsy niseho? Izay tsy haitsika atao, hain'Andriamanitra ny manatanteraka azy. Asan'ny apôstôly 7:7. Koa mibebaha ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo. Salamo 7:12. Tahaka ny halavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no halavitry ny anesorany ny fahotantsika amitsika. Isaia 3:7. Izaho dia izaho no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Amin'ny fitenitsika olombelona zany, tsy maniratsira akory aho eto sanatria. Amin'ny tenitsika, amin'ny fitenitsika olombelona, manao magie mihitsy Andriamanitra, manao tahaka ny tsy nisy ny zavatra nisy, tahaka ny nahaizany nampisy na namorona ny tsy nisy ka tonga nisy. Tsy magie akory anefa izany, fa izany no hery lehibe ananan'Andriamanitra. Zay zany azoko anazavana ny herin'Andriamanitra eo amin'ny hazo fijaliana, satria teo no nanaovany magie. Zafady ny amin'ny fitenenana tongovatravatra, nefa miteny amin'ny fitenin'olombelona aho, teo no nanaovany magie namafana ny ratsy rehetra, ny vangongo teo amin'ny tantaram-piainatsika. Heviny faharoa, tsy mahavonjy tena isika, fa vonjena amin'ny fahasoavana. Teo amin'ny hazo fijaliana no nanatanteran'Andriamanitra izany fahasoavana lehibe izany, satria teo no nisoloany heloka ny olon-drehetra, ny olombelona rehetra tsy akanavaka, ny mpanota rehetra tsy akanavaka, ka izay rehetra mino amin'ireo olombelona tsy akanavaka ireo, izay rehetra mino izany fanavotana izany, dia hery lehibe ho azy, hery lehibe ho an'ny mpino ny hazo fijaliana. Satria nahoana? Satria io no antoka lehibe, azo antoka indrindra, fa voaloha ny trosam-pahafatesatsika, ka tsy hery lehibe ho atsika va izany. Zay ny fanazavana faharoa. Fanazavana fahatelo, hita teo amin'ny hazo fijaliana koa ny herin'Andriamanitra tamin'ny nandreseny Kristy ny fahafatesana, ka nitsanganany tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Lalana iray nahazoan'Andriamanitra nampiseho ny heriny ny hazo fijaliana. Dia tahaka zay zany azafady ny fanazavako ny hoe
herin'Andriamanitra ny hazo fijaliana. Ny apôstôly Paoly milaza eto fa herin'Andriamanitra ny hazo fijaliana. Fa izaho kosa milaza ho fanampin'izany fa fitiavan'Andriamanitra sy fahamarinan'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra koa ny hazo fijaliana. Nefa tsy izaho no milaza fa ny soratra masina ihany. Indraindray aho mandefa ny eritreritro manao hoe, raha izaho moa no teo amin'ny toeran'Andriamanitra, ho nataoko ahoana ny famahana olana an'ity resaka fahotana ity. Dia mba manandrana ny eritreritra aho maka ny toeran'Andriamanitra. Tsy maniratsira akory aho fa ny saina moa avitana manao zavatra ihany indraindray, misy zavatra sahy ataon'ny saina. Dia hoy aho hoe amin'ny akako ny toeran'Andriamanitra zany, dia hoy aho hoe nahoana moa raha aripako ndray mandeha any ireto mpanota ireto? Tsy hoe tsy nampitandremako akory angery zareo fa efa nampitandremako tsara zareo. Zaza maditra reto, aripako ndray mipimaso fotsiny zareo, dia hanao famoronana fanondroany indray aho. Zay zany no visavisaiko hanala olana ny fahotana. Mety ilay olombelona teo aloha ihany no haveriko amin'izany famoronana fanondroany izany, na mety manao zava-mananaina hafa vaovao aho ho solon'ny olombelona izay nofafako. Izaho no Andriamanitra, haiko tsara izany. Ahoana moa no tsy azoko manao izany? Haiko tsara ny manao an'izany, ary masy mandidy amin'izany aho, izaho no Andriamanitra. Nefa tsy azoko atao zany, satria mifanohitra amin'ny toetrako, tsy mifanindra-dalana amin'ny natiorako zany. Tsy hoe manam-pitiavana fotsiny aho, fa vaingam-pitiavana mihitsy. Raha te hijanona amin'ny toetra maha-Andriamanitra ahy aho, tsy azoko atao velively zany. Ary tsy miandry olona hiteny hoe tsy fitiavana izao ataonao zao ry Andriamanitra. Tsy hiandry an'izany aho, fa izaho fotsiny dia mahita avy hatrany, tsy mila toro, fa tsy azoko atao velively izany, satria mifanohitra amin'ny toetrako. De izao koa no eritreritro faharoa, hoe izaho Andriamanitra, izaho manam-pitiavana, izaho fitiavana, vaingam-pitiavana ngeza be. Noho izany fitiavako lehibe izany, dia hoy aho hoe, aleo rangaha avelako andeha am'izao aho. Avelao fotsiny andeha am'izao, raha olombelona. Mampalahelo ny foko ny handripaka azy. Omeko fiainana mandrakizay am'izao fotsiny izy. Zay ihany. Tiako loatra ry zareo. Tsy foiko aripaka izy. Tsy mila toroina koa aho amin'izany. Izaho ihany dia mahatsapa, fa tsy foiko aripaka ireto olombelona noforoniny ny tanako ireto. Dia iny ndray aho mieritreritra hoe azoko atao ve zany? Izaho anie manana lalàna masiny, lalàna volamena, fa izay manota dia ho faty tokoa. Tsy hoe sazy akory izany, tsy izaho akory ny manasazy azy, fa izaho no fiainana. Izay manota dia misaraka amiko, ka izay manota dia tafasaraka amiko, izay tsy inona fa fiainana. Ka izay rehetra tafasaraka amiko dia tsy maintsy maty, fa fahafatesana no tambin'ny ota. Romanina 9:17. Ny fahendreko izaho olombelona manandrana maka ny toeran'Andriamanitra, dia mahita fa ny vahaolana hitan'ny saiko, ny vahaolana raisiko dia na izaho handripaka dia hanolo, na izaho hamela handeha amin'izao.
Ireo anefa eo anatrehan'Andriamanitra izay manana ny fahendrena lehibe dia samy mifanohitra amin'ny toetrany avokoa. Eo anatrehan'Andriamanitra hadalana izany fahendreko te handripaka na te hamela handeha am'izao fotsiny izany, izay hitako fa to mahitsy eo anatrehako izany alaolana izany. Fa ilay hazo fijaliana kosa izay hevery ny fahendren'ny olombelona ho fahadalana no hita fa tena fahendrena marina. Satria nahoana? Satria ny hazo fijaliana manaja toetra roa eo amin'Andriamanitra, toetra roa toa mifanipaka nefa dia voaraviny soamatsara, voaravin'Andriamanitra soamatsara teo amin'ny hazo fijaliana. Tsino izany fa ny fitiavana sy ny fahamarinana. Noho ny fitiavany sy fahamarinany dia nalohany teo amin'ny hazo fijaliana ny trosa-pahafatesandra olombelona, ka sady voahaja ny lalàna voadika amitaky fahafatesana no voahaja ny fitiavany hanome andra olombelona ny fiainana mandrakizay. Fehiny zany rehetra izany. Ny hafatry ny hazo fijaliana dia izao: herin'Andriamanitra, fitiavana, fahamarinana, fahendrena. Dia voafoka anatin'izany fanazavana nometsika izany ny leson'ny alarobia 9 Jolay ny taona 2024 mitondra ny lohateny hoe Mesia voahombo teo amin'ny hazo fijaliana, sy ny leson'ny alakamisy 7 Jolay ny taona 2024 mitondra ny lohateny hoe Kristy herin'Andriamanitra sy fahendreny. Hoy Salamo 5:20 ny 9:1 manao hoe: mihaona ny famindram-po sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana. Teo amin'ny hazo fijaliana tokoa no ny haona sy ny fanoroka izany rehetra izany dia ny famindram-po izany hoe ny fitiavana, sy ny fahamarinana izany hoe fanajana na fampiarana ny lalàna masina. Dia izay indray ny famitinana ny arahantsika ny aina. Misaotra anareo rehetra, misaotra atsika rehetra ny haino hatramin'ny farany, sady mametraka ny veloma finaritra indray mandra-pihaona amin'ny manaraka. Iara-ivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindro, misaotra anao izahay fa noho ny fahendrenao tsy hitalany dia hainao ny nampihaona ny fitiavana sy ny fahamarinana, ka teo amin'ny hazo fijaliana no natanterahanao izany. Andriamanitra fitiavana ianao, ka nanaiky ny soloheloko anay ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, ka voalohanao ny trosa-pahafatesanay. Andriamanitra marina ianao, ka tsy navelanao tsy ho voaloha izay takiny ny lalànao masina izay mitaky ny fahafatesan'ny mpanota. Ka afatrosa madiodio izahay Tompo noho ny fahasoavanao lehibe, ka nahazo hery izahay. Ka noho izany saotra
tantera laza ary voninahitra no atolotray ho anao anio ka ho mandrakizay. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.